Ampatsahiviny hatrany kosa isika ty ampamarana ny fampahalam-baovao ny amin'ny fivoahan'ny gazety Soa Rampitso ny laharana fa 430 sy telonjato mivoaka Rampitso laharana izay anasongadinana misimisy kokoa ny gazety Vali amin'ny alakamisy farany volana ny andro Rampitso ireo lohateny isongadina ary. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famizahana nalavana foy ny zipo dia manendrika foana ny vehivavy rehetra. Ny lamodiny zipo tokoa mantsy no entiny Soa ao amin'ny kataloginy amin'ity laharana ity, ary manampy azy ao koa ny lamodiny oversize izay fitafiana natao malalaka, ao koa ny akanjo-ba col roulé izay ho tendance amin'ity ririnina ity. Ny fanosorana ny maquillage miloko fotsy kosa no ampahafantarina anao amin'ny fiteny frantsay. Ny setry ny fahasalamana dia hitondrany Soa aminao ireo fanazarantena vitsy natao anatanjahana ny fo. Ao amin'ny pejy fahaefatra no ahitanao ireo vaovao mahavariana maneran-tany toy ilay saribakoly mifaninana amin'ny Barbie na koa ny tantaran'ilay zaza nandera tany Ambohaka ohatra. Momba ny fiainan'ny mpifankatia, tia izy fa ahoana kosa no ahafantarako fa tia azy aho, izany no lohevitra voizin'ny Soa ao amin'ny pejy fahadimy izay ahitanao ihany koa ny fitsipitondratena mendrika ananana izay velabelarin'ny Mama Soa ao anatin'ny peniny be. Ary koa satria Rampitso no alakamisy farany amin'ity volana aprily ity, dia ny gazety Vali indray no andrafitra amin'ny pejy fahafito sy fahavalo ny gazety Soa izay ivoaka Rampitso maraina. Eto ihany koa dia ampahafantarina amin'ny mpamaky ajaina fa noho ny mahandro tsy hiasana ny alakamisy voalohany volana May ho avy izao, dia ny alarobia faha-telopolo aprily ho avy izao no ivoaka ny laharana Soa manaraka. Dia zadona trany izany tsy manjifany izay gazety Soa izay ahitanao hatrany anireo mahasoa sy mahafinaritra anao manomboka Rampitso eny ampivaratra rehetra mahazatra anao. Farana hatreto ihany koa ny fiarahantsika tato anatin'ny fampahalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao hatrany nanjoy izany hatramin'ny farany mamehy fotoana anao Rampitso hatrany filo matomboko.